Niaragna ny antony anaovana fanazavana amintsika androany moa dia mikasika ny asan'ireo SRMV zay ny mpitsara no mitarika azy. Efa misy fitarainana zao tonga aty amin'ny syndicat ny mpitsara fa hoe misy ekipan'ny SRMV zany manokatra pli tsy eo anatrehan'ny mpitsara. De zavatra tsy azo atao zany zavatra zany raha ohatra ka nisy tokoa. Ka ny hafatra zany mazava ny andraikitra ny président ny SRMV ny tompony andraikitra voalohany amin'ny ny mpitsara. Ny andraikitra ny zareo de tokony mandray an'io araka ny voalaza ny 2/5/2020 ny lalàna mifehy ny fifidianana atao publika izy, atao ifanatrehana ary mametraka ny observation rehetrarehetra sy manao inventaire ny zavatra rehetrarehetra hita ao anaty pli. Fantatra fa hain'ireo mpitsara reo ny asany ary mino afa tsy ho hisy mihitsy ny tokony misy adisona ho latsaka amin'izay. Ary raha misy zay hoe adisona am'izay heritrereto fa ho fanahiniana atao ka tsy tokony hiditra amina zavatra tsy de madio loatra zahay mpitsara mba ho fiarovana ny kôro, mba ho fiarovana ny hasin'ny fitsarana, mba ho fiarovana ny tombotso an'ny firenena. Tsy tomponady ny mpitsara fa antoko ny fahamarinany fifidianana, antoko ny fahamarinany latsabato sy ny voka-pifidianana azo avy any amin'ny bureau de vote tsirairay ka angonina eo amin'ny SRMV. Matoky zany zahay avy aty amin'ny syndicat mba tsy ho hisy mpitsara ho voatonontonona amina zavatra tsy de madio loatra. Fa raha mbo misy zany zay sahanay za avy aty amin'ny SMM no isezirany CSM mba hanadiovana ny asan'ny fitsarana manomboka atrany amin'ny SRMV ka atraty ho tonga aty amin'ny haute cour constitutionnelle. Inona ma ny tena problème misy? Tena problème misy matetika ireo délégué tsy mametraka fanamarihana ao anatin'ny PV. Nefa ny sorotenan'ny candidat manomboka hatrany amin'ny bureau de vote mandra-pahatonga ny aty amin'ny HCC isaka ny ambaratonga handalovany PV io manana sorotenan'ny candidat ary mananjo hametraka observation. Misy zao ny sasany laza hoe nisy ny fifidianana tsy nijerena karapanondro voasoratra anaty PV ve zay sa tsy voasoratra satria ny procès verbal amin'ny bureau de vote anankiray dia hitazonana antsoratra ny zavatra rehetra ny seho tao anatin'ny bureau de vote. Ohatran'izay koa zany ny PV ny pli tonga aty amin'ny SRMV zay zavatra rehetrarehetra hitany solotenan'ny candidat sy ny président tokony ho hita ao anatin'ny procès verbal. Fa matetika zany ny zava-misy rien à signaler, tsy misy observation mihitsy ataon'ny solotenana ny délégué avy any amin'ny bureau de vote na mandalo amin'ny SRMV de tsy misy zany ny zavatra ho jereny fitsarana azy. Zay zany mahatonga zahay hoe manatranitra namana mpitsara tazono ny intégrité tsika, tazono non honnêteté tsika, tazono ny rigueur tsika ka tsisy tokony ho latsaka ny fanajanany lalàna mba hahafahan'ny syndicat, mba hahafahan'ny ministère ny fitsarana hiaro atsika mpitsara amin'ny zay mety ho endrikendriky na zavatra tsy mety hiakuzenatsika tsara. Ahoana ny fahitanareo ireny karazana hoe
de raha ty fitarainana tonga ty zao ohatra ty zao fa misy fitarainana anankiray ty tonga de hoe tsy nahazo niditra tao amin'ny bureau-ny SRMV ny solotenan'ny candidat ary mbola tsisy mpitsara tao tamin'io donc tsy tokony ho azony le membre efa tonga ao vohaina io pli io raha ohatra ka mbola tsy teo ny présidentny SRMV zay ary zay zany hoe tokony efa nampiditra observation izy rehefa tonga tao de araka ny tenin'ny zareo moa de hoe tsy nahazo nanoratra hono le solotenan'ny candidat ka zay zany tonga ataony amin'ny taratasy manokana ataony fitarainana de miaraka amin'ny reto prévôt le hitany reto alefany any amin'ny fitsarana havo momba ny lalam-panorina de amin'ny raha mpifidianana ty ny anomalie rehetrarehetra hitany solotenan'ny tokony ho hita ao anaty procès verbal fa tsy ho hitany anatin'ny Facebook tsy ny Facebook mihitsy ny han'le ny zavatra tsy ara-dalàna